manao izy matiny solovona ny eloka matoanao Jesu matoanao izy ka tena mahagaga tokoa ny heriny mafantatra ny natongizany Jesosy noho ny jaly hoanao fitiavana ihany fanokapoina mihitsy Kristy no ny aretina ary de novonoina Jesosy no ny otana fa efa nitsangana Jesu ka velonizy mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany fa efa nitsangana Jesu ka velonizy ka tena mahagaga tokoa ny heriny nirantao Kalvary no nanadiovania ny fitsanganany tamin'ny maty no tombo famonjena nanao fifonana hoa izy satria minoa nanao fifonana hoanao koa izy raha tohiniana ni